aorian'izay fametra-pialana izay moa dia ireo filoha-lefitra no tarika ny fivoriana eo anivon'ny filan-kevitra ambony ny teteza mita fa mifanipaka amin'ny nambaran'ny ministry ny an-tanimaly kosa no faneho-kevitry ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta Jean-Maire Berzika makasika ny fametra-pialana ny tompona andraiky mpanjakana candidat amin'ny fifidianana filoha-pirenena raha ny nambaran'ny praiminisitra androany dia mitovy ny fehim-potoana tokony hialan'ny candidat manana andraikitra ao anatin'ny teteza mita vola ravavitsirako dorson. Impolo andro melohan'ny fifidianana, izany hoe ny 420 meo avy izao ny fehim-potoana farany tokony hialan'ny mpikambana rehetra ao anatina androm-panjakana ary candidat amin'ny fifidianana filoha-pirenena raisina amin'ny fanazavana nentin'ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta Jean-Maire Berzika. Nambaran'ny praiminisitra fa ny soro-dalana sy ny lalàna 2024 tsipika ohatra 520 dia samy mamaritra izany avokoa. Ny lalàna misy dia ny lalàna izay ny torozotra izay aloha ny lalàna anankiray lehibe ary manaraka an'izay ilay lalàna ny lazaiko teo dia ilay lalàna 20 sy 2000 aotra 520. Ireo zany ny lalàna mametra an'izay ka dia ireo no ajaina fa raha mijery an'ireo lalàna ireo ka mamaky tsara an'ireo lalàna ireo mampiatra an'ireo lalàna ireo dia tsy maintsy samy 90 andro alohan'ny andron'ny fifidianana no ialan'ireo ministra ireo ary tovizany rehetrarehetra zany fa tsisy manavaka an'ireo raha ny eo amin'ireo lalàna voalazako ireo na ny tondrozotra zany na ny lalàna 20 sy 2000 aotra 520. Manamafy ny tokony hanarahany rehetra lalàna ny praiminisitra mba hisian'ny fampitokisany eo amin'ny vahoaka sy ny fahefana-panatanteraka sy ny mpanao lalàna. Mikasika ny fanelana lalàna nataon'ny FFKM dia mananivo ny praiminisitra Jean-Maire Berzika. Raha ohatra ka misy ataoko hoe sosokevitra avy any aminy dia tokony hodinihana lalina zay sosokevitra avy any aminy zay, tsy atoso-botanana fotsiny fa hodinihana azo ampiarina eny na dia eo ary ny fifidianana. Isika indray zay manaja ny tondrozotra dia tsy maintsy manaja koa ny andro rehetrarehetra ao anatin'ny tondrozotra izay fanapahan-kevitra sy nitra dia ajaiko hatramin'ny farany. Raha ohatra ka mbola mijanona ny calendrier électoral izay nataon'ny senitra dia tsy maintsy manaja an'io antsika. Momba ny fanatanterahana fifidianana sy ny fanambaran'ny frantsay farany teo dia nambaran'ny praiminisitra fa tsy maintsy tazoma ny fifanarahana tamin'ny iraisam-pirenena ary ilaina hoy izy ny fihainoana izay iraisam-pirenena izay.